touched me. Sing with us. He touched me. He touched me. Oh, he touched me. And all the joy that floods my soul. There's just something about that name. Master, Savior, my Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that I feel the touch of hands so kind and tender. They're leading me in paths that I must trod. I have no fear when Jesus walks beside me.
Manahoana daholo indray rakizy, arabaina indray tsika rehetrarehetra. Tavaraka eto indray isika hiaraka anaraka fandaharana mahafinaritra marobe. Mbola ao anatin'ny lohahevitra mahakasika ny fahagagana izay nataon'Andriamanitra, nataon'i Jesosy teto an-tany sy teo amin'ny fiainantsika ihany isika. Averina ihany inona moa ny antony nanomezan'Andriamanitra sy nanaovan'Andriamanitra ireny fahagagana ireny? Fitiavany atsika ary ampisehoany ihany koa fa izy no Andriamanitra, izy no mikarakara antsika, zanany isika. Teo amin'ny fahagagana izay nataon'i Jesosy dia nanao fahagagana ny fanasitranana izy, ary ny akamaroan'ny fahagagana nataon'i Jesosy dia ny fanasitranana. Satria rehefa niditra tao anatintsika ny fahotana, rehefa nanota izany Adama sy Eva, dia nanomboka hiditra izany ny fahafatesana. Izany hoe tonga ny aretina ary tonga ny zavatra mampahory be da be. Lasa mihatraika amin'ity amin'ny vatantsika ireny fahotana ireny, manimba tsikelikely ny taova ao anatintsika ao. Ary ny zavatra ataontsika dia matetika manimba ny tenantsika. Dia tonga ireo karazana aretina. Ny aretina vokatry ny fahotana, ny aretina hoentin'ny sakafo, ny aretina hoentin'ny fisainana sy ny eo koa ny aretina ampidirin'ny zavatra aty avelan'ny tenantsika. Rehefa tafalatsaka ao anatin'ny aretina tokoa isika dia mahatsiaro mangirifiry. Ary tena mijaly mihitsy. Tsapan'i Jesosy tokoa izany. Satria tonga teto an-tany Jesosy rakizy nitafy ny maha-olombelona. Andriamanitra izy, kanefa rehefa tonga hamonjy antsika izy dia nitafy ny maha-olombelona. Tsapany avokoa ireo zavatra manahirana antsika, ireo aretintsika. Ary notenenin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy ara hoe nitondra ny aretintsika izy, dia kapoka taminy nanasitranana antsika. Ny fijaliana izay nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia anisany nitondrany ny aretintsika. Izany indrindra no nampidiran'i Jesosy ny fahagagana mahakasika ny fanasitranana. Ary rariny tokoa raha ohatra ka ho resahantsika bebe ny mahakasika an'ity hoe fanasitranana ity. Rehefa miresaka fanasitranana isika dia miteny Andriamanitra hoe ataoko tonga faingana ny fahasitrananao. Izany hoe azon'Andriamanitra atao mihitsy ny manafaingana ny fanasitranantsika, fanasitranana atsika. Andenga jerentsika porifotsika ao anatin'ny Baiboly misy an'izany rakizy. Andenga jerentsika ny Isaia toko 7:50 andininy 9. Isaia toko 7:50 andininy 9. Dia izao ny ataony: fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahasitrananao. Maninao izy? Ho tonga faingana ny fahasitrananao. Izany hoe malaky ianao izany dia ho sitrana raha tonga aminao ny aretina. Ny fahamarinanao loha lalanao, ary ny voninahitry Jehova ho vody lalanao. Fa ny tena raisintsika akaiky eo dia ilay hoe ho tonga faingana ny fahasitrananao. Ho afaingan'Andriamanitra izany ny fanasitranana antsika raha tonga ao anatin'ny tsy fahasalamana isika. Izao nefa misy zavatra tian'Andriamanitra ataontsika, satria izy niteny eo ambony hoe fa raha izany, inona ary izany ny ao aloha ao? Fa raha manao inona izany isika dia manao fahagagana amin'ny tenantsika Andriamanitra mahakasika ny fahasalamana. Raha manao inona izany isika dia afaingan'Andriamanitra ny fanasitranana antsika. Andenga vakiantsika eo aloha eo eo amin'ilay 7. Inona izany no tokony ataontsika rakizy raha ohatra ka tiana ho salama aingana, raha tiana omen'Andriamanitra fahagagana isika eo amin'ny aretintsika ka ho sitrana aingana isika. Vakiantsika ary ny 7 ao amin'ny Isaia toko 7:50 io. Moa tsy ny izarany mofona hohaninona va? Sy ny ampihatrany oro manjenjena?
ary mba hanafianao izay hitanao mitanjaka ka tsy hirombelona amin'ny namanao ianao. Inona hoy ny tokony ataontsika? Mizara ny mofo ho an'ny noana. Izany hoe manome hanina ho an'ny hafa, manampy ny hafa, mitsinjo an'ireo tsy manana. Indraindray antsika tena manana ampy antsika e. Fa tsika mieritreritra fotsiny hoe sao dia tsy ampy anahy indray ty rehefa avy eo. Na hoe mahazo gote mofo ngezabe tsika dia ozy izy tsika hoe sao dia tsy voky ako, anahy daholo hony ty. Dia nefa misy namantsika eo tena tsy mihinana mihitsy, noana, tsy manana ninninona. Dia tsy mizara isika. Nefa izao ny tenin'Andriamanitra, raha tianao ny ampodian'Andriamanitra aingana ny fahasalamanao, dia ahoana ozy izy? Izara ny mofonao ho an'ny noana. Dia manina koa? Mampiatrano ny oro-manjenjena. Dia manafy izay hitanao fa mitanjaka. Misy ny olona tsy manan-kitafy, efa rovidrovitra ny akanjon'ny namanao. Ny olona hitanao eny an-dalana eny, efa zara raha mitafy, mangatsiaka, tsy manana hotafiana intsony. Dia be da be izy ireny no mila fitafiana, ianao nefa feno be ny armoaranao. Dia mbola mividy ihany ianao. Izany ny vidianao an'ilay ohatran'izao, ilay akanjo Barbie, ny anahy ilay misy sary dessin animé, ny ahy ilay izao, dia mividy akanjo foana. Ineny. Dia lasa be da be mihitsy ny fitafianao. Dia nefa misy tsy manana, dia tsy mizara ianao. Tokony hanampy ny hafa ianao. Fa raha izany ozy izy, tsy mihirim-belona amin'ny namanao ianao, fa raha izany ozy dia apodiako ny aingana ny fahasalamanao. Mahafinaritra anie izany tenin'Andriamanitra izany ndraiky izy. Te ho salama ve ianao? Tsy salama ve ianao amin'izao fotoana izao? Tena irianao ve ny anaovan'Andriamanitra fahagagana amin'ny fiainanao? Misy dingana tian'Andriamanitra ataontsika, dia ny hijery ireo namantsika izay tsy manana. Hain'Andriamanitra ny manao fahagagana ho an'ny fiainanao, mahakasika ny fahasalamanao, fa misy dingana koa tian'Andriamanitra ataontsika eo amin'ny fiainantsika. Dia izao raha ny hirariana ho antsika rankizy, omen'Andriamanitra fahasalamana anie ianao, ary ampitomboany aingana ny fahasalamanao raha toa ianao ka marary. Andeha hoentintsika mivavaka indray ary izany. Vavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izahay, fa tianay ianao, dia name anay ny teninao. Misaotra fa manome fahasalamana ho anay ianao, nefa tianao koa izahay raha mba hijery ny hafa, mba hahafahanao manampy anay. Ampio izahay mba hizara ny sakafonay amin'ny hafa, hanafy afitafiana ireo tsy manana, ary tsy hirim-belona amin'ireo namanay, dia hitahy anay koa ianao eo amin'ny fahasalamanay. Jehovah Tompo, manampy anay dia mamelako ny elokay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izay indray ary ny amin'ny lohahevitra fa izao andeha isika anaraka tantara indray. Tantara fahagagana, fanasitranana izay nataon'i Jesosy tamin'ny lehilahy anankiray izay jamba. Andeha ho arahana indray ary izay e. Lehilahy jamba iray, Bartimeo ny anaran'izy izay, no indro mangataka eo an-dalana mba hanafoana ny anohanana. Dia reny ao an-tsofiny ao, Jesosy io ny ambadika ao. Andeha aso dia tara fa miandry ao ilay anjara. Ny antso mafy avy eo, ry Jesosy eo mba vonjeo. Mitaraina mitalao, vonjeo re ty zanakao. Mangina rery nga ijamba ny tabatabanaoko izay angamba. Fa vao maika ny antso mafy, tamikery tsy niafy. Ilay jamba avy ianao, inona ny tianao atao? Niazakazaka nanapatra, na dia jamba aza tsy niahotra. Ny ahitako amin'izay no faniriako rery ray. Ry Bartimeo, mahirata ianao, fa lehibe ny finoanao.
hafaliana tsy ombotratra no nameny ny fiainany satria Jesosy tsy nandatsa fa niainy ny tarainany. Mahagaga tokoa Jesosy rakizy, mahafinaritra. Tena tiantsika tokoa Jesosy dia manomeny tsara ho antsika tahaka ny nataony tamin'ny Bartimeo. Rehefa natoky Bartimeo fa tsy maintsy hanasitrana azy Jesosy dia izay finoany Bartimeo izay no nanasitrana azy. Dia izao raha mandalo tsy fahasalamana ianao, matoki mino fa Jesosy hanao fahagagana ho anao dia hanasitrana anao izy. Atreo indray ary ny loha hevitra antsika rakizy fa hiditra ny fandaharana manaraka isika, fandaharana mahafinaritra be hiaraka amin'ny Joda. Inona indray ireny hoentin'ny Joda ho antsika androany hira ve? Fahasalamana indray no hoentin'ny Joda ho antsika. Ary ao aorianan'izay dia hiaraka amin'ny oseanina antsika. Inona indray ary no hoentin'ny oseanina? Ozy izy oseanina hoe andramo anie. Izay no arahantsika miaraka amin'ny oseanina dia avy eo tsika miaraka amin'ny laingo indray anao hianatra fahendrena. Za Hendry miaraka amin'ny laingo. Ireo fandaharandreo dia mbola arahantsika eo dia aza miala mihitsy hatramin'ny farany mirary soa antsika rakizy ary ao finaritra. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, He will stay close beside me all the way. He's prepared a home for me, and someday His face I'll see. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so, the Bible tells me so. Izy amintsika raiky izy nefa nenona ilay teny hoe fahalalana onina na hoe mahalala onina. Misy vitsivitsy efa mahafantatra dia misy mbola vao androany mihitsy vao naheno. Ilaintsika mahafantatra ny dikan'io teny io satria misy dikany be eo amin'ny fahasalamantsika fahalalana onina. Inona ary izany atao hoe fahalalana onina izany? Voalohany indrindra raiky izy ny atao hoe fahalalana onina dia fanaovana zavatra iray izay tsara na mahasoa ho amin'ny antonony. Inona izao ny ohatra amin'izany? Ohatra hoe mihinana voankazo, manao fanatanjahantena sy ny zavatra rehetra izay mahasoa amin'ny vatantsika dia atao amin'ny antonony. Ny faharoa kosa indray izany fahalalana onina izany dia fandavana na tsy fanaovana mihitsy zavatra anankiray izay hita fa tena ratsy sady tsy mahasoa. Ohatra hoe ny zava-mahadomelina, ny sakafo tsy mahasalama. Inona raika izy no mety ho vokatry ny tsy fahalalana onina? Ny tsy fahalalana onina dia miteraka aretina amin'ny vatantsika foana. Arak'ilay famaritana voalohany teo izao dia hoe ny fahalalana onina fanaovana zavatra tsara na mahasoa amin'ny antonony. Dia raisintsika ohatra izao hoe ny fihinanana voankazo dia mahasoa ary tena tsara mety amin'ny vatantsika mihitsy. Kanefa raha mihinana be loatra isika dia mety harary indray. Dia ohatr'izany ihany koa ny fanaovana fanatanjahantena. Manao fanatanjahantena isika dia salama amin'ny vatantsika. Kanefa raha atao be loatra dia reraka indray izy dia marary. Dia ny zavatra tsy mahasoa moa izany dia efa fantatsika fa tsy mahasoa dia tsy atao mihitsy.
ahoana ary ny ahafantarantsika raika izy hoe mahalala hono tsika amin'ny zavatra ataontsika. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao dia misy toko sy andininy ohatr'izao. Korintianina voalohany toko 10:1-3. Donc aka-baiboly daholo ny ankizy dia iaraha maky. Korintianina voalohany toko 10:1-3. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia ataovy voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Izany hoe ahoana izany ny ahafantarantsika hoe mahalala hono tsika amin'ny zavatra ataontsika? Na mihinana antsika na misotro ninona ataontsika, rehefa fantatsika hoe manome voninahitra an'Andriamanitra tsika amin'ny zavatra ataontsika dia mahalala hono tsika dikan'izay. Manomboka izao izany dia mino fa mahalala hono daholo ny ankizy rehetra. Rahabantsika rehetra rakizy androantsika dia hianatra mikasika ny fomba anadiovana nonorsy na peluche. Ny fitaovana ilaintsika dia ilay nonorsy hodiovina aloha dia ovy anankiray dia antsy dia savony nosy. Zaraina roa aloha ilay ovy, zaraina roa ohatr'izao. Dia rehefa vita izay dia alaina ilay nonorsa maloto ilay nonorsa hodiovina dia hosorana savony eo amin'ilay ovy hosorana savony tsara dia avy eo kosehana amin'iny ilay faritra maloto amin'ilay nonorsa. Dia rehefa manomboka lany ilay savony dia averina hosorana savony kely indray ilay ovy dia averina kosehana raha ohatra ka mbola tsy afaka tsara ny loto rehetra. Dia rehefa manomboka maloto ilay tapaka ovy anankiray dia afaka alaintsika ilay tapaka ovy anankiray hafa dia hosorana savony dia kosehana mandrapahatonga an'iny nonorsy iny na ilay peluche iverina madio. Dia afaka averina mandrapahatonga an'iny peluche-tsika iny adio izay zavatra izay. Dia izay indray mikasika an'iny fomba fanadiovana peluche iny rakizy mino fa nahafinaritra antsika iny dia manaraka indray. Tonga sindray tsika rakizy ao anatin'ity fandaharana za mahay miaino ity lesona vaovao indray hoe raha tsika mijery amin'ity androany ity izay mifandraika mihitsiny amin'ny tantara izay nenointsika teo. Izany hoe mahakasika ny olona manana fahasembanana. Be dia be rakizy ny karazana fahasembanana. Ohatra ny Bartimeo izao izy jamba. Fa ny olona sasany mety hoe malemy, mety hoe marenina ihany koa, mety hoe jamba misy ohatra ny Bartimeo. Izany rehetrarehetra any dia kilema kely ny zareo daholo anatin'ny fahasembanana. Ka mahakasika izay indrindra no jerevantsika amin'ity androany ity. Isika rakizy izany dia tokony hanaja ireny olona manana fahasembanana ireny, dia tokony tsy manany ihany koa satria mampalahelo an'izy ireny rehefa vao manany ihany an'izy ireny isika. Sady tsy tian Jesosy mihitsy koa ny izany rakizy tena tsy tian Jesosy mihitsy izany manany ihany olona manana fahasembanana izany. Dia satria koa tsika mety manana fahasembanana ihany ao anatintsika ao fa mety hoe tsy miseho ety amin'ny vatana ilay izy ka noho izany indrindra no tsy tokony hanenintsika an'izy ireny. Izany hoe tokony hajaintsika tsara izany ny maha-izy an'ilay olona dia tokony tsy manany ihany an'ireny olona ireny isika. Dia tokony tsy ataontsika hoe miataka be mihitsy izy ao anatin'ny fiarahamonina. Izany hoe rehefa ohatra hoe mandalo izy ohatra dia tsy tiantsika na hoe tsy ataontsika namana, tsy mety mihitsy izany rakizy fa tokony alaintsika namana tsara mihitsy izy dia miaraka amin'izy ireny foana koa isika satria olona mitovy amintsika ihany izy ireny. Dia izay indray izany rakizy ny lesona tao anatin'ity fandaharana izay mahay miaino ity. Ka dia inoko fa tadidintsika rakizy rehetra izany lesona izany ary mba hampiaritsika amin'ny fiainantsika ihany koa. Sahady indray fandaharantsika rakizy nonay fa nahita fifaliana daholo nareo rehetrarehetra tao an-tokantrano tao taizany na taiza nisy anareo dia falifaly be daholo izay koa faly mandrakariva dia izao amin'ny manaraka tsika mbola miaona indray dia veloma indray areo.
Bye bye. Niacheni niseme Mungu alivyoniagiza, hata wakisema mimi nang'ang'ana, Mungu ni wangu. Niacheni niseme Mungu alivyoniagiza, hata wakisema mimi nang'ang'ana, Mungu ni wangu. Nataka nitangaze habari njema, Yesu mwana wa Mungu, kwenye milima, kwenye mabonde, nataka nitangaze habari njema, nataka nitangaze habari njema, habari za Yesu mwana wa Mungu, kwenye milima, kwenye mabonde, nataka nitangaze habari njema. Nitakwenda mahali popote pale Bwana anaponiagiza, hata wakisema mimi nang'ang'ana, Mungu ni wangu. Nitakwenda mahali popote pale Bwana anaponiagiza, hata wakisema mimi nang'ang'ana, Mungu ni wangu. Nataka nitangaze habari njema, Yesu mwana wa Mungu, kwenye milima, kwenye mabonde, nataka nitangaze habari njema, nataka nitangaze habari njema, habari za Yesu mwana wa Mungu, kwenye milima, kwenye mabonde, nataka nitangaze habari njema. Nitaimba milele milele, Bwana Yesu Mwokozi, hata wakisema mimi nang'ang'ana, Mungu ni wangu. Nitaimba milele milele, Bwana Yesu Mwokozi, hata wakisema mimi nang'ang'ana, Mungu ni wangu. Nataka nitangaze habari njema, Yesu mwana wa Mungu, kwenye milima, kwenye mabonde, nataka nitangaze habari njema, nataka nitangaze habari njema, habari za Yesu mwana wa Mungu, kwenye milima, kwenye mabonde, nataka nitangaze habari njema, nataka nitangaze habari njema, habari za Yesu mwana wa Mungu, kwenye milima, kwenye mabonde, nataka nitangaze habari njema, nataka nitangaze habari njema, habari za Yesu mwana wa Mungu, kwenye milima, kwenye mabonde, nataka nitangaze habari njema, nataka nitangaze habari njema, habari za Yesu mwana wa Daudi, kwenye milima, kwenye mabonde, nataka nitangaze habari njema, nataka nitangaze habari njema, habari za Yesu mwana wa Daudi, kwenye milima, kwenye mabonde, nataka nitangaze habari njema, nataka nitangaze habari njema, habari
As I look back on this road I've traveled, I see so many times He's carried me through. And if there's one thing that I've learned in this life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. Every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There is a place that I'm preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face, 'cause my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. Every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love for me. When I lack the understanding, He gives more grace to me. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. Every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true. Feno fifaliana ny fo afaka miaona finaritra aminao mpijery mpanaraka ny fandarana indray a, ary sady miarahaba zahay no mirary soanao aharitra hijery an'izany hatramin'ny farany. Mbola manana vahiny hatranintsika ny pasteur Andriampanatina Fanera izay hitondra ny famelabelarana amintsika eto a. Ao anatin'ilay lohahevitra atao hoe mateza roritina arainay eo izay any an-danitra. Efa ary amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo no misy atsika manao hoe fanao ny fanjakana ny hery ny voninahitra mandrakizay. Amen. Koa dia sady faly zahay mitafahoana aminao a, no efa todina ihany koa pasteur. Inona indray no tianao ambara amin'ireo fehezanteny a vitsivitsy azy zay atao hoe mamaraparana ny vavaka na fianarana Jesosy ny mpianan'ireo. Ya, miarabanao namana tololo voalohany indrindra ary manona fiadanana tompo amintsika rehetra koa manaraka izao fandarana izao isoratsika Andriamanitra fa noho ny famindram-pony dia afaka namantatra ny votoanton'ny vavaka izay nampianaran'ny tompo isika, izay hoy aho hoe vavaka izay fanao any tokantrano, fanao any am-piangonana na amin'ny toerana maro samihafa, ary vavaka hain'ny kristianina rehetra. Tsy anjery dia tombontsoa lehibe ho antsika zany nanana zay fotoana lavalava zay namantarantsika hoe inona marina moa tena votoantony io vavaka nampianaran'ny tompo, inona marina fa tsy hoe atao tsy anjery fotsiny. Satria
fa inona ny tena votoantony, inona ny heviny, ary inona no tian'Andriamanitra ho tanterahana rehefa manao an'io vavaka io tsika. Ohatra n'le farany teo zany zao le hoe manafanay amin'ny ratsy. Dia azonao tsara zany zao ny tian'Andriamanitra ho tanterahana rehefa manao an'izay vavaka izay ianao. Zay dia isaorantsika ihany koa izy satria tonga eo ampamaranana le vavaka sika zao mamarana atsika amin'ny alalan'ny ilay zavatra anankitelo de hoe anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Zay mamarana azy. Manomboka le vavaka de hoe ranay zay any an-danitra. Ao mamarana azy de hoe anazy azy anao ny fanjakana, ny hery ary ny voninahitra. Ny anaovantsika anazy namana dinody izao atambatsika izy anankitelo reo. Fa mety tsy ho vita ao anatin'ny ndray mandeha zany le fanazavana fa mety ho zaraintsika ny fanazavana an'le izy hoe inona moa ny tian'Andriamanitra ho ampitaina amintsika rehefa manao ny vavaka io tsika hoe anao ny fanjakana, anao ny hery ary anao ny voninahitra. Misy heviny daholo zany ndao jereva tsika ary hiditra voalohany tsika anao ny fanjakana ao amin'ny Daniela toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo raika amby roapolo no vakitsika ary Daniela toko faharoa andiny fa raika amby roapolo. Zao ny vaky ny teny Daniela toko faharoa ny andininy fa raika amby roapolo. Ary izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana, izy no manaisitra mpanjaka sy manangana mpanjaka, izy no manome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalana ho an'izay mazava saina. Zao tsara eto zany zao mazava be le volazan'ny ten'Andriamanitra. Ary izy Andriamanitra zany no mandahatra ny andro sy ny fotoana. Zay tsara mandahatra ny andro sy ny fotoana izy. De ozy izy no manaisitra mpanjaka sy manangana mpanjaka. Andriamanitra ane no zay le hoe anazy ny fanjakany. Izy no manaisitra mpanjaka de izy no manangana mpanjaka. Hiatrika toe-javatra maro samihafa zay eto amin'izao tontolo zao any amin'ny firenena maro samihafa anisan'izany koa eto amintsika sisy. Fahazadino io ten'Andriamanitra io. Andriamanitra no manaisitra mpanjaka sy manangana mpanjaka. Satria ny antony de anazy ny fanjakana. Zay. Anao ny fanjakana. Anao ny fanjakana. Ety an-tany ka hatrany an-danitra anazy ny fanjakana. De Jesosy moa manamafy an'izay namana dinao rehefa tonga de ety an-tany Jesosy de niteny izy amin'ny Jaona toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahina amby telopolo. Ao vakitsika ny teny Jesosy. Jaona toko fahavalo ambin'ny folo andiny fa enina amby telopolo. Jaona valo ambin'ny folo ny andiny fahina amby telopolo. Jesosy namaly hoe ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao, fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako de ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'ny jiosy aho, nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. Jesosy io zany de miteny tamin'izy teto an-tany io de niteny izy hoe ny fanjakako Jesosy de ao izy tsy avy amin'izao tontolo tsy izao. avy amin'izao tontolo izao. Tsy avy amin'izao tontolo izao ny fanjakan'i Jesosy Kristy. Ary izay mahatonga ny Paoly manamafy jereo fefa tateo aoriana ny niakaran'i Jesosy tany an-danitra de Paoly miteny any amin'ny Filipianina, epistile amin'ny Filipianina toko fahatelo andiny faharoapolo de manamafy an'io teny Jesosy io ny teny ataon'ny Paoly. Raha miteny Jesosy ny fanjakako dia tsy avy amin'izao tontolo izao izy Jesosy. Fa raha avy amin'izao tontolo izao izy ny fanjakako dia mba niady mampieritreritra be le teny Jesosy. Raha mba avy amin'izao tontolo izao izy ny fanjakako dia mba niady ny mpanompoko. Kanefa zavatra misy any amin'izao tontolo izao namanadinao miady ny fanjakana eto amin'izao tontolo izao. Miady ny olona amin'ny fanjakana eto amin'izao tontolo izao. Miady. Io korotana hitantsika manena amin'izao tontolo izao io. Miady fanjakana. Sady zay miady fanjakana eto amin'ity tany ity, eto amin'izao tontolo izao. De Jesosy miteny nefa hoe ny fanjakako
Tsy tsy avy amin'izao tontolo izao. Naovaka itsika le Filipiana toko 7 ny andininy 20. Filipiana toko 7 ny 20. Fa ny fanjakantsika dia avy any an-danitra ary avy ihany koa ny miandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Ny fanjakantsika dia avy any an-danitra izy. Ary avy ihany koa ny andrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy. Ravana malala rehefa manao ny vavaka io zany ianao hoe raha anay zay ny an-danitra anao ny fanjakana. Dikan'izay manaiky ianao fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy eto amin'ity tany ity. Fa ny fanjakana dia any an-danitra ny fanjakany. Any an-danitra ny fanjakana. Dia ianao zany rehefa manao ny vavaka io hoe an'Andriamanitra ny fanjakana, izy no manaisitra mpanjaka, izy sy manangana mpanjaka, dia ianao zany amin'izay fotoana izay miala tsena tonga dia mahitsy be tsy tokony hiady amin'ny fanjakana eto amin'ity tany ity satria an'Andriamanitra ny fanjakana satria izy manaisitra sy manangana mpanjaka. Araka ny teny Jesosy, mazava-pena ny teny Jesosy hoe raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako izy dia mba niady ny mpanompoko ireo mpianana zany mba niady ho an'asa mba tsy atolotra izy fa tsy izay le izy fa an'Andriamanitra ny fanjakana, anazy ny fanjakana na ny an-danitra io na ety an-tany io. Izy no mifehy ny zavatra rehetra manerana an'izao rehetrarehetra zao. Dia tsara namana dinao misy faminaniana voalaza mahakasika an'izay sy manamafy an'izay zavatra izay. Resaka fanjakana zany moa le izy izay manamafy le hoe an'Andriamanitra ny fanjakana e, na ny an-danitra na ety an-tany e. Dia misy le faminaniana ao amin'ny Daniela toko 2. Dia tsy hovakitsika manontolo zany le Daniela toko 2 izay milaza na faminaniana izy io, faminaniana ny amin'ny fanjakana eto amin'ity zao tontolo zao ity mandraka ankehitriny. Tsy hoe efa tamin'ny lasa ihany fa hatramintsika amin'ny teny zao dia mbola tafitotra anatin'io faminaniana Daniela toko 2 io. Zay. Dia ao amin'le faminaniana io zany izay nomen'Andriamanitra ny Daniela dia miresaka fanjakana. Fanjakana zay miseho teto amin'izao tontolo izao. Zay. Izay tamin'ny alalan'ny sary olona vongana anankiray. Sary vongana anankiray. Vita amin'ny metaly samihafa. Ny lohany volamena, ny sandry sy ny tratrany volafotsy, ny kibony sy ny feny varahina. Varahina. Ny fe sy ny ranjo vy ary ny tongotrany vy sy tanimanga mifangaro. Zay le fahitana izay miresaka fanjakana ozy izy hamafisoko tsara. Io faminaniana io dia miresaka ny amin'ny fanjakana misy teto amin'izao tontolo izao mandraka ankehitriny. Ahoana ny ilazantsika le hoe mandraka ankehitriny ara dia tafitotra anatin'io faminaniana io. Nao ara maky toko sandiny vitsivitsika ara. Ao amin'ny Daniela toko 2 misy azy Daniela toko 2 dia olazay vakitsika aloha ny andininy 7. Daniela toko 2 ny andininy 7. Zao mivaky ny teny Daniela toko 2 dia ny andininy 7. Kanefa misy Andriamanitra ny an-danitra izay mampiseho zava-miafina ka mampafantatra ny Nebokadnezara mpanjaka izay ho tonga ny amparany. Hatreo ihany. Zay. Zay mitsara io faminaniana efa nomena ny Daniela tany aloha be tany tamin'ny andron'ny Nebokadnezara mpanjaka teto amin'izao tontolo izao, tamin'ny fanjakana babiloniana nanjaka teto amin'izao tontolo izao, fa voalaza izy izay ho tonga any amparany mandraka ankehitriny dia voalaza an'io faminaniana io. Zavatra iseho aty amparany dia voalaza an'io faminaniana amin'ny Daniela toko 2. Dia inona ny zavatra miseho ary?
aiza ho aiza amin'le faminaniana zany tsika io zany zao zay zany le fantaniana aiza ho aiza amin'le fanjakana zany zao tsika io satria mampiseho fanjakana le sary olona satria mampiseho fanjakana de aiza ho aiza tsika io zany zao mandao avakitsika ny andininy fa efapolo ary Daniel toko faharoa ny andininy fa efapolo ary ny fanjakana faefatra dia ho mafy toy ny vy fa toy ny vy manoritory sy manamongomongo ny zavatra rehetra ary toy ny famakivaky ny vy ireo rehetra ireo dia toy izany namakivakiana izy hanorotorony azy de andivo fa raiky amby efapolo ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsa-tongotra fa nitapany tany manga fa nitapany tapany tany manga ny mpanefy tany manga ary ny tapany vy dia ho fanjakana mizarazara izy nefa isy herim-by ao aminy satria nahita vy miaro tany manga mbola fotaka ianao hatreo aloha azadino sary olona le izy hatrany amin'ny lohany ka hatrany amin'ny tongony ny aty amin'ny tongotra io zany ny farany tsisy akoatra ny tongotra satria ny aty amin'ny tongotra vy sy tany manga mampiseho fanjakana satria de volazany eto mazava tsara andifa raiky amby efapolo satria hitanao ny tongotra sy ny ratsa-tongotra fa ny tapany tany manga ny mpanefy tany manga ary ny tapany vy dia ho fanjakana zay tsy ndriko tsara foana mampiseho fanjakana misy eto ambony tany le fahitana de inona ny asehony fanjakana mizarazara izy mizarazara ahoana isy herim-by ao aminy zany isy fanjakana mafy matanjaka satria nahita vy niartamanga ianao mbola fotaka malemy zany de toizatsika andin'ny faharoa amby efapolo ary zay manazava misimisy kokoa an'izay zavatra andin'ny faharoa amby efapolo sy ny fahatelo amby efapolo Daniela toko faharoa andin'ny faharoa amby efapolo sy ny telo amby efapolo ary toy ny ratsa-tongotra ny tapany vy ny tapany tany manga de ho toy izany ny fanjakana ny tapany ho mafy ary ny tapany ho malemy ary toy ny nahitanao ny vy miaro tany manga mbola fotaka de toy izany no hiarony amin'ny taranak'olombelona nefa tsy hitambatra izy de toy ny tsy fetezan'ny vy miaro amin'ny tany manga saorato zaro tsara mampiseho fanjakana le izy oa fanjakana eto amin'izao tontolo zao vavatsika hoe rainay zay ny an-danitra anao ny fanjakana an'Andriamanitra ny fanjakana satria de manahoana ny fanjakana eto amin'izao tontolo zao ary de io voalazan'le faminaniana io mamarana an'le sary olona ny tongotra mamarana azy de le tongotra vita amin'ny vy sy tany manga de mazava be le ten'Andriamanitra vy ozy izy maneho herim-by na mafy tapany mafy tany manga malemy zay zany mahatonga le hoe azao andro enatsika zao andro any aparany no tanteraka le faminaniana satria ny zavatra miseho amin'izao andro enatsika zao de io voalaza io misy fanjakana tena matanjaka misy fanjakana malemy zay asehon'le tany manga fa ny heviny faharoa de le voalazany andiny fa efatra amby telo amby efapolo de ozy izy ny heviny faharoa andiny fa telo amby efapolo ary toy ny nahitanao ny vy miata manga mbola fotaka de toy zany no hiarony amin'ny taranak'olombelona nefa ahoana izy izy tsy hitambatra izy de toy ny tsy fetezan'ny vy miaro amin'ny tany manga aza diny koa io heviny faharoa io haika le hevitra hoe vy sy tany manga misy heviny anankiroa ny heviny voalohany resaka tanjaka firenena matanjaka firenena malemy fa ny heviny faharoa satria ty vy ty tany manga samy hafa mihitsy reo de tsy mitambatra reo zay ny heviny faharoa baiboly anie milaza an'izany tsy hitambatra izy ozy izy tsy hitambatra le vy sy tany manga zany tsy ho tafakambana mihitsy na de eo aza ny finiavana isan-karazany zay indrindra ory avana malala i baiboly zany efa milaza fa ny fanjakana eto amin'izao tontolo zao de io voalaza io vy sy tany manga mafy sy
malemy satria ary tsy tambatra izy ny baiboly tsy tambatra io na fomba hoana na inona ny ezaka zay ataony fanjakana eto an-tany ny hanambatra ny fanjakana rehetra de ny baiboly de efa miteny tsy tambatra izy mila azontsika tsara koa zany ary ny antony de satria an'Andriamanitra ny fanjakana zay ny antony an'Andriamanitra ny fanjakana na ny an-danitra na ety an-tany ka na inona ezaka ataony olombelona ny amin'ny fanjakana eto aty tany ity de tsy tambatra mihitsy izy satria an'Andriamanitra ny fanjakana ao amin'ny 2:7 ary ndaovakitsika amin'izay Daniel toko 2:7 ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo Andriamanitra ny lanitra dia hanorona fanjakana izay tsy horava mandrakizay ary zany fanjakana zany tsy avela ho an'olo-kafa fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotorony sy ho levoniny fa izy kosa hitoetra mandrakizay le vavaka nampianarin'ny tompo zany de milaza hoe anao ny fanjakana ka ny fomba hoana de io mamalaina azy ary amin'izany andro zany amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo amin'ny andron'ireo fanjakana zay misy eto amin'izao tontolo zao ireo Andriamanitra ny lanitra izy dia hanorona fanjakana tseo tsara hanorona fanjakana zay mifandray amin'le teny Jesosy any amin'ilay Jaona 4:20 hoe ny fanjakako Jesosy tsy avy amin'izao tontolo tsy avy amin'izao tontolo zao ao de eto Andriamanitra izy dia hanorona fanjakana izay tsy horava mandrakizay ny fanjakana eto an-tany horava lazaina io izy fa ireo fanjakana rehetra ireo izy dia ho torotoroiny sy ho levoniny zay ke zany izy de izay ne mahatonga le vavaka hoe raha inesy eny an-danitra anao ny fanjakana satria ny fanjakana eto amin'izao tontolo zao ho levoniny sy ho torotorony de izy le Andriamanitra ny lanitra hanorona fanjakana maharitra mandrakizay de anazy ny fanjakana sady zay mahafinaritra ane le vavaka eto zany de mandray roa mihitsy le fanjakana ny fanjakana zay misy de avy amin'Andriamanitra ary ny fanjakan'Andriamanitra koa de mbola ho avy iorona mandrakizay hamarana ny tantaran'ny fanjakana misy rehetra ny ezaka nanovan'izay sary zay Nebokadnezara nataony volamena hatrany amin'ny tongony lay sary kanefa tsy tanteraka ilay nofinofy fa dia tsy tanteraka Andriamanitra nandamina ny zavatra rehetra araka ny fotoany avy zay indrindra tena marina mihitsy zay ny tena tamin'ny andron'ny Nebokadnezara zay nampahafantarina n'io faminaniana io de efa tsy resy lahatra i Nebokadnezara rehefa tsy nanaiky hoe tsy marina zany tsy an'Andriamanitra tsy anao ny fanjakana zany anao ny fanjakana eto amin'ity tany ity zay nahatonga anazy le nanangana zay nahatonga anazy nanao an'le sary olona volamena hatrany an-tabondohany ka hatrany amin'ny tongony fa tsy anazy ny fanjakana an'Andriamanitra ny fanjakana eny ary mahafinaritra ny fiarahana inona fa mbola alinanao mitohiny mpiay sy mpijery ny fandaharantsika mbola eo le hoe hery sy voninahitra zay noko fa hojerentsika amin'ny fotoana manaraka noho ny fotoana manam-petrapelantanantsika ndao ary hoentina mavaka izay ampahany kely manandanja zay anao ny fanjakana ena ary fa mialohan'ny tondrantsika ambavaka dia te famizara kely amintsika fotsiny zany sady fanamafisana ihany namanadinao lay teny eo amin'le Daniela 2:2 ny 2:1 le hoe Andriamanitra no manaisotra mpanjaka sy manangana mpanjaka tsara ho fantatsika mihitsy zany zay hoe Andriamanitra ne no mifehy ny fanjakana eto amin'ity tany ity izy no mifehy ny fanjakana eto na de ny hevitra aza Nebokadnezara fa izy no anjaka eto mandritra mandrakizay zay nahatonga azy nanao an'le sary olona volamena manontolo tsy tanteraka zay fa Andriamanitra foana mbola mifehy ny fanjakana rehetra eto amin'izao tontolo zao aoko tsapatsika mihitsy zany ary aoko fantatsika zany izy no mifehy zay mahatonga an'le tenin'Andriamanitra milaza hoe izy no manaisotra mpanjaka
de Izy izy zay no no manangana. manangana mpanjaka saty zay fa miteny kosa izy ary manolo hevitra atsika indrindra ny kristianina zay mino an'Andriamanitra ary manaiky an'Andriamanitra ho mpanjaka n'izao rehetra zao ny kristianina manaiky an'Andriamanitra ho mpanjaka n'izao rehetrarehetra zao na ny an-danitra na ity an-tany de anazy ny fanjakana de manoro hevitra atsika Andriamanitra am'le teny am'le toko sy andininy zay hotononiko le teny de manao hoe manajany mpitondra anareo misy an'izay tenin'Andriamanitra say na manadino manoro hevitra ho atsika izy raha izy no anazy ny fanjakana izy no mifehy fanjakana rehetra eto amin'ity tany ity izy no manangana mpanjaka de izy koa manaisitra mpanjaka de manoro hevitra ny olona rehetra izy amin'ny alalan'ilay toko sy andininy iny manao hoe manajany mpitondra anareo manajany mpitondra manamafy an'izay torohevitra zay omen'Andriamanitra zay ny amin'ny resaka fanjakana eto amin'izao tontolo zao an'Andriamanitra ny fanjakana izy no mifehy izy no manaitra sy manala ozisitsika manangana ozisitsika teo de manome torohevitra izy ilaovaka itsika le Hébreu toko 7:10 ny 7:10 tapany voalohany Hébreu 7:10 manekeny mpitondra anareo ka manoava azy ya torohevitra zay omen'Andriamanitra zany izy io ny tena marina de izy izy hoe manekeny mpitondra anareo ka manoava azy ny antony tsy le olona loatra fa no ny fanekenao fa aniza ny fanjakana an'Andriamanitra ny fanjakana no ny fanekenao fa an'Andriamanitra ny fanjakana satria zay le vavaka nampianarin'ny tompo hoe anao ny fanjakana ka raha manaiky ianao fa an'Andriamanitra ny fanjakana de miteny manoro hevitra anao Andriamanitra io teny hoe manekeny mitondra anareo ka manoava azy ya roso mifiaranavavaka atsika mba ahafahantsika mahazo tsara n'izay tena holazaina ary ametran'Andriamanitra mampotsika any koa izany teniny izany mivavaka atsika raha inay zay ny an-danitro misaotra noho ny teninao tena mampafantatra anay ny teninao fa anao ny fanjakana ary ny fanjakanao Jesosy dia tsy avy amin'izao tontolo izao ary ny fanjakanay ihany koa dia avy any an-danitra ampio zahay mba hanaiky ny fitantananao hanaiky ny fifezanao ny zavatra rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ity ary ampio ihany koa zahay mba hiomana sy ho vonona ny hoany amin'izany fanjakana zay ho maninao anay izany araka ny tenao mifamina an'iny Daniel fa ianao ilay Andriamanitra iny lanitra dia hanorona fanjakana zay aharitra mandrakizay ny fanerenay de mba ho anisan'ny mponina ao amin'izany fanjakana mandrakizay zany ane izay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen de akasitrana ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika mbola itoy zany te famelabelarana mikasika ny vavaka nampianaran'ny tompo ity hamaraparana antsika azy amin'ny heriny an'io to izao isaorana ny pasteur Nevalatena Fanera zay nanaiky fitaovana nampitan'izany fahalalana sy fitahina be deaibe ho antsika izany akasirana koa nao mpiaino sy mpijery atsaina zay nanaraka ny fandarana isaorana namana teknisianina ihany koa nanao ny ainy tsy ho zavatra mandrapiresaka mandra-pijery manam-piteno amin'ny manaraka indray
without you, Lord. I do things that pleases my own desire, leaving you far behind. Lord, here I am, stranded on my own. Now I cry, come into my soul, come take full control. Oh, I need you to make me whole, 'cause this is my cry, I send it to you. Lord, you're the one that I need it right now. Come into my soul. There's a feeling that keeps holding me down when I reach out to feel your hand. Lord, give me hope, give me peace, oh Lord, so I can stand against all odds. Lord, repair this broken heart of mine and mend it again. Come into my soul, come take full control. Oh, I need you to make me whole, 'cause this is my cry, I send it to you. Lord, you're the one that I need it right now. Come into my soul. Oh, yeah. 'Cause this is my cry, I send it to you. My Lord, I need you right now. Come into my soul. Whoa. You're all that I wanted, Jesus. Ooh. Come into my soul.
famaranana n'izao fandarana nandritry ny sabata izao dia sitrakytsika indrindra ny andray ny tenin'Andriamanitra ho vatsim-panahy hiatrehantsika ny herinandro vaovao zay ho atolotr'Andriamanitra ho atsika. Izany tenin'Andriamanitra handraisantsika ny vatsim-panahy izany dia araky ny voasoratry ny apôstôly Paoly ao amin'ny Koritianina faharoa toko fahaefatra ny andininy faha 6 ka hatramin'ny faha 8. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny teny. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia havaozana kosa isanandro kosa ny toetray anatiny. Fa ny fahorinay maivana izay vetivety foana dia mainka miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka amin'ny voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita. Fa ny hita dia ho vetivety foana fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay. Eo anatrehan'ny fiainana izay ho diavintsika, tsy fantatsika dia miteny ny apôstôly Paoly manao hoe tsy ketraka izahay. Vatsy ho atsika ihany koa izany teny izany, tsy ketraka izahay. Fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany, na dia hiatrika zavatra maro samihafa aza izay mety hanohitohana ny ara-nofo, ny toetra ivelany dia mety miendanja, de zao no vatsy omen'ny tompo ho atsika manao hoe havaozana isanandro kosa ny toetra anatiny. Mahafinaritra izany fa havaozana isanandro ny toetra anatiny. Ilay toe-panaraka an'Andriamanitra, ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia hitombo mandrakariva, havaozana ho amin'ny hery. Ary izao sabata izao dia natao hamatsy atsika ho amin'izany hery izany. Ary dia lay Andriamanitra ny fahasoavana no miasa amin'ny alalan'izany fanavaozana izany. Ary dia inona no tokony ho toe-tsaina ananana, satria ohatrany hoe mialevina ny toetra ivelany, miavao kosa ny toetra anatiny. De zao ny fahatsapana nananany ity apôstôly Paoly ity. Fa ny fahorinay maivana, ry havana, aza manatitantitra ny krizy misy eo amin'ny fiainana isika. Fa aoka re tsy izany no manandanja amintsika, fa milaza i Paoly fa ny fahorina maivana. Raha mijeryn'ireo an-dalatsoratra masina manodidina ny toko fahaefatra ity isika, hatrany amin'ny toko 7, dia impiry mo Paoly ny vaky sambo sy ny sisa, tranomaizina sy ny sisa, kanefa lazainy fa maivana izany. Fa ny fahorinay maivana izay vetivety foana, ry havana, vetivety foana dia ho valian'Andriamanitra fiainana mandrakizay ny fiaretatsika. Maika fa miasa fatratra indrindra. Vao maika zany miasa fatratra. Tsy hoe kory mamoy foy, tsy hoe kory mandisy fanantenana lay fahorina, fa vao maika mampiroborobo ny ara-panahy, vao maika mampitombo ny herim-po ho an'ny tompo izany. Dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka ny voninahitra mavesatra. Engane ho ao amintsika izany toe-tsaina izany hoe voninahitra mavesatra, voninahitra makadiry sy manandanja no valilay fahatsapana. Fa ny fahoriana andalovana de maivana sady vetivety, dia miasa fantatra indrindra izany, ary dia mahatanteraka ny voninahitra maharitra mandrakizay ho anay. Toe-tsainy manana fijery manahoana raha tsy mijery ny hita izay. Nandraitsika dia mijery ny hita, mijery ny zava-misy ampelantanana, mijery ny olana atrehana, jereo Jesosy Kristy, jereo ny fahasoavany. Fa raha vao mijery ireo hita isika dia mitanondrika fa mijerehan Jesosy. Fa ny tsy hita, fa ny hita
dia ho vetivety foana fa ny tsy hita no aharitra mandrakizay. Andehantsika hijery ny mandrakizay eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ny herinandro vaovao izay sokatra ho atsika dia apetrakitsika eo am-pelatanan'Andriamanitra, ary mino aho fa ho fandresena hoery ho atsika izany tenin'Andriamanitra izany. Isaorana indrindra Andriamanitra nanolotra izany vatsim-panahy izany ho atsika. Hivavaka isika. Ry tompo tsara sy masina indrindra ny an-danitra, misaotranao izahay no ny nanomezanao anay ny fitahiana, ny fitsaharana, ny fanamasinana nandritra ny orany sabatanao. Misaotranao izahay no reo teny mamy, teny sarobidy nampitoerinao hitaizana ny fanahinay nandritra izany ora masiny sabata izany. Ankehitriny tompo malalo dia hifarana izao sabata izao, mametraka ny fiainanay manontolo, ny enemana vaovao izay ho atolotrao izahay. Koa irinay Jesosy Kristy eo, ny tananao ane hitantana ny fiainanay mandritra izany herinandro vaovao izay ho diavina izany, ary hitoetra ty amponay ny fiadanan-tsoa avy aminao, ary ny fahasoavanao dia hiasa ho fandresena ho anay. Koa dia tsy ketraka izahay, na dia mielevina aza ny toetra ivelany, ny toe-panahinay kosa, ny finoanay kosa dia avao mandrakariva noho ny fanatrehanao. Tompo malalo, aoka izahay hijery ny tsy hita dia ny fiainana mandrakizay. Hijery an Jesosy Kristy ao amin'ny fitoerana masina indrindra, ka hiazona amin'ny finoana izany tanam-pitiavany izany. Tompo tsara indrindra an-danitra, entinay ambavaka aminao ny fiaina tokantranony tsirairay avy. Ianao ane Jesosy hitsimbona sy hijery manokana ny isam-baravarana. Jereo ihany koa ny tsirairay avy, na eo amin'ny lafiny ara-pihetsepo, ny lafiny ara-pifandraisana, ny lafiny maha-olona anay rehetra, tompo malalo, dia aoka hiavao eo am-pelatananao izany, ary ahitanay fahombiazana sy ahanananay fifaliana amin'ny fitoeranao aty anatinay. Tompo tsara sy masina indrindra ny an-danitra, tsy mahefa na inona izahay raha misaraka aminao, ko aoka ianao hitoetra aminay, hanohana anay, ary hitondra vatsy ho anay, ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ny anarantsonao Jesosy Kristy, ilay tompo tianay, vato fantsiky ny fiainana mandrakizay, no hanonana izany vavaka izany. Amen.